miteny zay ho zaraka antsika dia zay teny zay safitinay horaisina ho an'ity fankalazana tonay an'ity taona ity dia teny eo ambony episty eo amin'ny Tesaloniana faharoa toko fahatelo andimy fahadimy zay sitrapon'Andriamanitra nivakiny ifaliana teo zay teny na hoe azo lazaina hoe zava-dehibe amin'ny sampanantena kristiana satria tsy fotsiny hoe misafidinay amin'ny fankalazana ny fetinay fa teny tena misoratra amin'ny logoanay hitanareo ny logo an'asika aussi boribory zay izy dia eo ambany misy teny dia io teny teny amin'ny logoanay zany hoe tsy haiko zay bureau any arinany fa aharitra zany raha aharitra zany logo io dia io zany tena hoe azo lazana hitondrana ny sampana fitariana kristiana eto amin'ny Asia ary tsy moramora nandraisana fanapahan-kevitra amin'ny teny moralaina ho ana sampana zany hoe hiainan'ny sampana satria mila hijoroana vavolombelona tena hiainany marina ve ny teny zay misafidinay ho atao amin'ny logoanay ka miaraka vakitsika izy tsotsotra kely sady fokely ary ny tompony anitsy lalan'ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetany Kristy tena teny foy fa mavesatra ary mafonja satria raha ohatra milasika hoe anitsy ny fonareo zany hoe tsika aloha zany mbola mila itsy ny fotsika ny tena olana ny olombelona rehetrarehetra dia ny fiovana sarotra be manitsy ny zavatra efa zatra hoe zatra ataonao maka exemple fohifotsiny hoe tena zavatra tsisy dikany ohatra hoe ao an-trantsika ohatra hoe ty sotro ty spécial angalana rehefa hinanana rehefa lasopy fa ohatra hoe tsy eo iny sotro iny rehefa hinana lasopy tsika dia fanakaiza le sotro teo nefa misotro afaka afaka hinana lasopy fa tsy maintsy iny satria efa iny ny mahazatra dia exemple tsotra kely zany fa na amin'ny fiainantsika ohatra hoe zatra fiainana milamina tsika efa tonga ny kotana na rehefa tsy sendra tsy milamina kely tonga dia ohatrany hoe tsy hita zay atao satria tsy zatra maro ny olona memenina hoe routine fotsiny ny fiainana fa rehefa tena ataovy any hoe tsy atao intsony le routine anao fa tsy zatra ianao nefa ny fiaranan'Andriamanitra dia fanitsina isan'andro ary zany tena mahafinaritra amin'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra hovaina foana ianao isan'andro ohatra anao mbola velona androany dia satria mbola misy zavatra tian'Andriamanitra litsy ao fiainanao dia inona ny tian'Andriamanitra litsy voalohany dia ny fotsika sarotra be zany satria samy manana conviction antsika samy manana degré any émotion antsika sy ny fotsika fa hoe ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra misy ny teny tiavana namanao tahaka ny tenanao fa misy kosa mbola ambony zay tiavana Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sainao rehetra ny fanahinao rehetra dia efa tena mandinika amin'izay dia aza manokana tamin'ny fiainana dia tena mandinika dia hoe tena tian'Andriamanitra le za satria moramora amin'ny teny hoe tiavana ny Andriamanitra ao fa indraindray tsy hainao koa ahoana ny tiavana an'Andriamanitra zany ahoana ny tiavana an'Andriamanitra zany dia nefa ianao rehefa tia olona hainao tsara hoe ahoana ny tiavana olona hainao tsara no manome cadeau anazy hainao tsara no mandany fotoana ho anazy hainao tsara no ny zavatra tiany hainao tsara hoe raha manao an'izao dia zao ny émotion dia amin'Andriamanitra mitovy
raha te itian'andriamanitra ianao mila aina tsara hoe izy n'andriamanitra sarotra be ny miteny hoe izy mahay izy n'andriamanitra satria tsisy ahafantatra an'izany na ovinana be fa nefany afaka mandeha dimy antsika ahafantatra n'andriamanitra bebe kokoa tsotra fotsiny ianaovana an'izany dia ny fakana fotoana betsaka miaraka amin'andriamanitra za manokana tamin'ny fiainako tamin'ny zavatra natoko rehetrarehetra tamin'ny fiainako dia isan-kalina inamo zany zay tsy maintsy mandany fotoana foana ao an'andriamanitra alohan'ny atoy indray ary amin'ny efatra maraina mivangatory indray amin'ny dimy maraina mivangatory dia mifoha amin'ny enina dia lasa manao asa mandrarasy ny sisa tamin'izany fa nanomboka tamin'izany no tena hoe fantatro hoe misy zan'andriamanitra zany tsika afaka makatsy am-piangonana foana tsika afaka manao izay zavatra rehetrarehetra ohatrany hoe ho an'andriamanitra œuvre moa filazana zay afaka aktifa be tsika fa tsy zany no ahafantarantsika an'andriamanitra ohatrany hoe raha tia olona ianao tsy hoe ame zavatra ho an'ny olona foana misy fotoana koa ianao miara-mifaly miaraka amin'ny olona misy fotoana koa ianao mety miresaka amin'ny olona misy fotoana koa ianao miara milalao amin'ny olona mitsovy aminy amin'andriamanitra hoe tian'andriamanitra ho ahitsy fotsika amin'ny fitiavana anazy mila fantarina aloha izy tsotra be raha tia za aloha ohatra lehilahy raha tia vehivavy tsy hoe ataoko ohatr'izao dia mivady zay tsy possible zany raha tsy hoe tamin'ny taloha angamba hoe dia ray aman-dreny hoe reto mpivady dia na dia tsy hoana dia mivady tsy maintsy fantariko aloha izy tsy maintsy resahako izy tsy maintsy mety manao rendez-vous zay tsy maintsy mandany fotoana be dia be zay fankafantarana zay vao anaiky izy hoe hovady dia mitovy ihany amin'andriamanitra hoe amin'ny andro ray firy minitra na firy ora no lanitsika iarana an'andriamanitra tsy teneko ny fiarahantsika miaraka eto zay tena important ny samy kristiana fiaraham-bavaka fa ny tena teneko dia ny fiarahanao sy andriamanitra ianao sy andriamanitra satria raha tsy miaraka amin'ny irery ianao raha tsy miresaka amin'ny irery ianao dia tsy fantatrao foana inona ny tena hoe inona ny tena tiana anao ahoana ny fitiavana anao maka ohatra be dehibe aho hoe ny olona rehefa sedra ny olana dia ny olana fotsiny no hitany fa ny fitahiana rehetrarehetra sy ny fitiavan'andriamanitra zay men'andriamanitra anazy eo akaiky tsy hita ny olona rehetrarehetra zany isany ohatrany hoe raha sinao feu blanche ao izy moa paster fafana manainoko an'izay fa efa fantatry olona rehetrarehetra asinao feu blanche eo ka asinao point noir masonao tsy any amin'izay feu blanche fa tonga dia amin'ny point noir sûrement dia tsika ohatr'izay nandray amin'ny fiainana za manokana ohatra hoe mitantana ny sampanantana kristiana dia indray tena misy ny tena hoe ady mafy indray tena hoe hitako hoe tena tsy responsable mitsy le akizy indray tena hitako hoe tsy mitovy dynamisme amin'izay heritseretako azy le akizy izay mety ozy aho hoe mandroso be izy zany sa tsy mandroso fa tsy hitako mihitsy tsy hoe tsy hitako fa indraindray adiniko hoe sampanatona kristiana etonao siny tena manan-talety tena tsy haiko hoe izy any sampanatona kristiana hafa manan'ireo talenta rehetrarehetra zay ananany akizy reo misy mahay video misy mahay mihira misy mahay mitendry
misy manana création misy mahay décoration misy mahay zavatra zay natonay many tsisy natsona olona fa tsy hoe mpitendry angamba fa rakizy mitonanao azy dia zany efa fitiavan'andriamanitra na manokana hoe zay sampana nomeny tantanako dia sampana tsy mitovy amin'ny sampana tana kristiana hafa fantatro fa nareo manana an'izay zavatra nomen'andriamanitra nareo avy zay fitiavan'andriamanitra nareo na dia androandroany en plus fotsiny azy dia efa fitiavan'andriamanitra maro ny olona tsy tonga fifotoana koa dia fantson'andriamanitra fa efa mandinika ianao dia efa tojo ny olana adiny daholo zavatra efa nataon'andriamanitra ao mety ho avy dray androany ka tonga ny olana ny fiainako ka ozy izy aho hoe inona ary ty andriamanitra adiniko hoe tamin'ny 23 février ka tena nao zavatra lehibe tamin'ny fiainako andriamanitra efa nao zavatra be lehibe tsy takatry ny saiko tamin'ny fiainako andriamanitra fa nefa nitomotra mafy be le olana ka adiny daholo misy fotoana dia tian'andriamanitra irahana anao isanandro mahatsitrapony ana dia fotoana anao rehetra dia miaraka amin'ny fona misy tena ilay hoe andriamanitra dia tsy manao atsika eo foana izy fa tsika ve mba andany fotoana ho anazy maro ny olona miteny hoe za tsisy fotoana fa be asa be atidy be fianarana misy vidéo iray zay hitako hoe mbola kely dia hoe kely loatra nivavaka dia efa ankizy dia hoe mila mianatra fa tsy manana fotoana hivavaka efa lehibe dia hoe mila miasa tombotombo any tonga dia mila mikarakara vady aman-janaka tonga ihany ny fahanterana dia retraite fa mila mipetrapetraka efa tonga amin'izay fotoana tsy mitombo dia hoe tara loatra fa za manokana tsy mbola nanana confiance an'andriamanitra zany raha tsy mahafantatra an'andriamanitra inao tsy afaka nanana confiance amin'olona tsy fantatrao za zao tena fantatro mihitsy hoe raha misy olona resako hoe ohatra hoe ampindramo an'ity fitaovanao aty a nefa fitaovana tena hoe matsara tena hoe ilainy amin'ny fony sady hoe sarobidy dia fantany hoe fantako hoe ho ampindraminy anay satria fantako izy afantany ary nanany confiance fa nefa raha olona hafa nangatako hoe afaka indramiko ve zavatra hoe nefa olona tsy fantany tsy ho ameny ana mihitsy satria tsy fantany tamin'ny anga tamin'andriamanitra dia tena hoe zay vao tena niainako hoe fiadanako omeko anao satria nina fantatro ninina mitranga ny fiainako izy io foana ary fantatro izy tsy anarana azy mihitsy mety tsy fantatro miandry anara mpitso mety tsy fantatro miandry anara afaka mpitso fa fantatro fotsiny hoe jesosy miaraka amin'ny foana ary tsy afaka ho ananako mihitsy zay confiance zay raha tsy nandany amina heure miaraka tamin'andriamanitra tamin'ny fifatikana na tamin'ny fiaretatory na tamin'ny zavatra be diaibe na tamin'ny andro be diaibe tena hoe ho an'andriamanitra ihany raha tsy nisy an'izay tsy nanana confiance tamin'andriamanitra tapany voalohany amin'ny teny sampanataona kristiana hoe ary ny tompo anitsy lalany fonareo ho amin'ny fitiavana an'andriamanitra atianao andriamanitra mila maka fotoana manokana ianao iarahanao isan'andro mety manomboka 10 minitra mety manomboka 20 minitra fa andriamanitra tsy ianao za mety nanomboka tamin'ny 10 minitra mety amin'izao mety adiny 10 isan'andro dia mihoatra amin'izany azy fa satria zavatra tsy takatry ny sainao iainanao miaraka amin'andriamanitra zavatra spirituel zany tsisy resaka théorie zany ary ianao sy andriamanitra reny no malala an'izany ohatrany hoe fitiavan'olondro tsy afaka hieritreretina truika théorie hoe itsy tian'itsy satria ohatr'izao izy roa ihany no malala an'izany ianao ihany afaka hafantatra ny fitiavan'andriamanitra anao ka noho izany mila maka fotoana ho an'andriamanitra